Fa miarabantsika tsirairavindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity alarobia maraina ity, misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavana indray. Lohandelantsika ny mofinaina ny ora dia efa afaka isika. Tompon'Andriamanitra misaotra anao izay fa menao tombontsoa indray ankehitriny dia fandraisana ny teninao. Mangavy anao mba hamangy ny isa-tokantrano tsirairay avy eto, aposaka ny fahasoavanao aminay ary hanome hery anay tokoa amin'ity maraina ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanavotra tokana ihany. Any amin'ny Romanina 5:5 manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Amen. Raha vao nisy fahotana dia efa teo ny mpamonjy. Fantatry Kristy fa tsy maintsy hiaro-pahoriana izy, nefa tena nekeny ny solovoina ny olombelona. Raha vao nanota Adama dia nanolo tena ny zanak'Andriamanitra ho antoka ho an'ny taranak'olombelona. Nahoana nefa izy no manao an'izany? Satria izy irery ihany no afaka manavotra an'ilay taranaka lavo. Nidina avy teo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra ilay zanak'Andriamanitra, napetrany ny fitafiany mahampanjaka azy sy ny satro-poninahiny ka nosarona ny maha-olombelona ny maha-Andriamanitra azy. Tonga izy mba ho fahatoantsika hatory ao am-pasana tahaka an'izay tsy maintsy ataon'ny olona ary hatsangana ho fanamarinana antsika. Tonga izy mba hiaran'ireo fakapana rehetra hatrehin'ny olombelona. Nitsangana avy tao am-pasana izy ary avy teo no nanambarany manao hoe izao izy no fananganana ny maty sy ny fiainana. Ilay manam-pitoviana amin'Andriamanitra no nandalo tamin'ny fahafatesana noho ny amiko sy noho ny aminao mba hahatonga ny olona rehetra azo anjara amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalany. Niakatra ho any an-danitra Kristy avy eo, nentiny ho any amin'ny lapan'ny lanitra ny maha-olona anazy ary mandritra an'ireo taona mandrakizay no hitondrany an'izany amin'ny maha-mpanavotra ny taranak'olombelona azy any amin'ny tanànan'Andriamanitra. Izy dia ilay manao an'izao fanambarana izao satria andray manao hoe efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelantanako ianao. Mitoetra amin'ny felatana ny mariky ireo ratra izay nampitondraina azy. Raha toa isika maharatra sy toritory na misedra zava-tsarotra dia tsarovy ny habeny fahoriana ny aretin'i Kristy ho anao. Nentin'ny mpamonjy izay rehetra asaina entintsika anio mba tsisy olombelona afaka ilaza hoe tsy fantany ny fahoriako, tsy fantany ihany koa ny fizahan-toetra manjoa. Efa nampitondraina azy avokoa ny fahoriantsika rehetra. Nambaran'ny Satana fa tsy afa-miaina tsy misy fahotana ny olombelona kanefa i Kristy nandeha teo amin'izay nahatafotoana ny Adama sy nahalavo azy ary tamin'ny fiainany tsy nisy ota no nametrahany ny taranak'olombelona ho eo amin'ny toerana tsara mba hahatonga ny tsirairay ho afaka hijoro eo anatrehan'ny ray sy hankasitrahana ao amin'ilay mahalala. Ny fandresen'i Kristy manomboka eo lasa fandresentsika ary ihany koa aokatsy ianao sika manao hoe tsy fantany tokoa ny fahorianao, fantany izany, fantany fizahan-toetra manjoanao fa raiso hery mandrakariva ny fandresena izay nomeny Kristy mba ho fandresenao. Amen. Ry tompo-tianay misaotra anao izany amin'izany teninao izany, ampianaro izay mba hijoro mandrakariva ary hahatsapa fa ao aminao irery ihany no misy ny fiainana mandrakizay. Ampianaro ahy hankasitraka, ampianaro ihany koa ahy hahatsapa ny halehiben'ny sorona nataonao tao Kalvary. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.